Zay ny makasika n'indry fa tsy misy kosa ny mpaminany voirak'Andriamanitra na iray azy eto Madagasikara. Io ny faneho-kevitra izay nentin'ny pasteur fanomezantsoa Jean Baptiste Rabe Arivondy, filohan'ny akany efanavotana na ny FDB ao an-tanàna Antsirabe ao. Io moa ny fanamariana izay noentiny mandritra ny feo miely amin'izao fotoana izao fa dia maro ny faminaniana avy amin'Andriamanitra ho an'ity firenena ity. Ilana fandalinana ireo karazana faminaniana sy ireo olona mitonona ho mpaminany ny ran'Andriamanitra. Hoy ny faneho-kevitra nataony pasteur fanomezantsoa Jean Baptiste Rabe Arivony, filohan'ny akany fanavotana FDB Antsirabe. Tsy tanteraka avokoa izy ireny ary matetika dia mitarika fanakorontanana ho an'ny fiarahamonina sy ny kristiana fotsiny ihany raha ny fanamariany. Misy fandiniana lalina ary misy fitandremana tokony atao manoloana an'ireny satria efa hatramin'ny taona 1995 no nahitako karazana faminaniana ary rehefa tena zoina le faminaniana dia tsy dia tena mitombona ara-tsoratra masina ary akoatran'izay koa ny fahatanterahany ireny faminaniana ireny dia tena hita hoe lasa manidina fotsiny. Noho izany ny zavatra tena tiako ampitaina sy sarenantsika indrindra fa ny kristianina eto Antananarivo dia hoe ny faminaniana fanatanterahana n'ilay tenin'ny Kristy hoe misy mpaminany sandoka misy sahala amin'izao tsy maintsy isy io, fa kosa ny fitandremana tokony ataontsika dia hoe inona ny zavatra fipetra meno ny tompo meno ny soratra masina antsika mba ho tandremo mba tsy hisy amitaka ho an'ny kristianina. Tsy misy na iray hatreto no vao marina fa tena mpaminany tokoa avy amin'Andriamanitra hoy izy. Misy ny fipetra takiny ka ahafahana manamarina fa mpaminany tokoa ny olona iray raha ny fanamariny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Voalohany indrindra ny fiainan'le olona manokana, ny faharoa ny toerana ny aingany amin'izay fita izany encadrement spirituel zay ary ny fahatelo ny fatanteran'le faminaniana. Fa raha ohatra indray tsika epita amin'ny baiboly dia normalement tokony mbola isy mihitsy nytao hoe mpaminany satria don spirituel izy io, fa za mieritreritra fa tokony hiainga amin'izay fiangonana ny taiza sy ny kolokolo ny ara-panaly aloha no hijerevana hoe tena mpaminany ve, zany hoe tsy izy fotsiny no manendry ny tena hoe za mpaminany fa efa misy testa vitsivitsy na misy ray aman-dreny ara-panahy mijery hoe zay dia manaiky marina fa tena mpaminany ranona ary zaosizosy zao no zavatra efa nitestena iazy. Isan'ny nisongadina tatoato raha ny fanamareny ty mpanompon'Andriamanitra ity ny makasika ny fisian'ny kristiana iray izay nanambara tamin'ny aina manjery tao tantoerana moa fa dahalo nivafo avy any amin'ny tapany atsimo-nosiny. Namafisiny nefa fa nanao fanadidina manokana ny tenany ary nijery fotony izay nahafahana napirofo fa tsy dahalo ary tsy fantatry ny mponina ny toerana akory ny fisian'ny ity kristiana mitonona ho dahalo nivafo ity.